Toy izao indray avana ny teny zaraina zay omenantsika anio. Sakafom-panahy maharitra 700 ny fanatrehan'ny tompo tao Sinay. Araka ny voasoratra amin'ny Exodosy 4:20 amin'ny anaran'i Jesosy hoe dia niditra tao avovoan'ny rahona Mosesy ka niakatra tao amin'ny tendrombohitra ary nitoetra tao amin'ny tendrombohitra 700 Mosesy. Ny sakafo nomenan'i Elia araka ny voasoratra amin'ny Patsaka voalohany 2:20 amin'ny anaran'i Jesosy hoe dia nifoha izy ka nihinana sy nisotro ary nandeha tamin'ny tanjaka azony tamin'izany anina izany 70 andro sy 70 alina izy ho any Horeba tendrombohitr'Andriamanitra. Ny herin'ny fanahy tao amin'ny Kristy araka ny voasoratra ao amin'ny Mateo 4:1-2 amin'ny anaran'i Jesosy ary Jesosy dia nety ny fanahy nakany an'efitra mba halainy devoly fanahy ary ny fadianana 70 andro sy 70 alina izy koa noho ny afaka izany dia noana. Mahagaga ny herin'Andriamanitra. Ivavaka isika. Raio, lehibe ianao. Avoaporofo fa tsy mahatsiaro anao na ny nofinay rehefa tena eo amin'ny fanatrehanao. Misaotra anao manome izany hery mahagaga izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona avy any Nazareta. Amen. Mpiadana ne